Fatotosany sabotsy teo ny fanamafisana ny fanambadiany Meiza sy Irina teny amin'ny FJKM malaza Andorany fotsy ary notohizana teny amin'ny espace Yandi bypass ny lanonana sy ny fiara-misakafo noho ny aveo tonga nanotrina azy roa kely ny fianakaviana sy ny namana mpanakanto ary teo ihany koa ny solitena ny TV+ Madagasikara ary ohatra fanazavana amin'ny sariny Arfid Rakotomanalina Ireriany. Ny sabotsy 5 aogositra 7 roa arivo taona no fanaiky arady Meiza sy Irina. Raha tsy hivina dia mpanakanto tanora Meiza na antsoina ihany koa hoe Manda, fantatra amin'ny tontolon'ny mozika izay anisany ankafizany maro indrindra. Ny taona 12 sy 2 arivo Meiza no nanomboka niditra teo amin'ny tontolon'ny mozika ary efa nampiara-peo tamin'ireo mpanakanto fanta-daza toa azy ihany koa. Tamin'ny 4 ora tolakandro no nanomboka ny fanamasinana ny fanambadian'izy roa kely teny amin'ny fiangonana malaza Andoharany fotsy. Ny fanaiky Meiza sy Irina tamin'ny alalan'ny voady sy ny fifanolorana peratra. Tamin'ny 7 ora ariva no nigadona tetsy amin'ny Yandi bypass izy roa kely notron'ireo fianakaviana sy olom-panjakana ambony ary sy adino ihany koa ireo namany sy ireo mpanakanto azy. Ny irany Meiza ihany no nisafidian'izy roa kely hanokafana ny lanonana teto ary narahy ny iranisy Baidy sy Samuela noho ny avy eo. Nanapaka ny mofomamy izy roa kely ho mariky ny fifanekeny. Ny Mandesa sy ny Mandasy Food no nandray antanana ny sakafo rehetra. Tamin'ny alalan'ny afomanga no namaranana ny lanonana. Izay eto amin'ny TV+ Madagasikara dia mirary tokatra misambatra ho an'i Meiza sy Irina.